Izay ny teny analakely faraky nambara-teo dia ireo misafidy ny nanateraka n'izay fety voalohan'ny taona izay miaraka amin'ireo ray aman-dreny sy ny fianakaviana ihany koa. Fondeo jerentsika kosa ny ambiance teo anivona tokantrano iray izay nisafidy ny anaraka an'izay fandaharam-potoana iray izay. Ankoatra ireo nanana fandaharam-potoana ny voaka ny tokantrano amin'ny androany tontolo andro dia nisy ihany koa ireo fianakaviana no nisafidy ny fampitoana amin'ny toerana iray izay misy ireo ray aman-dreny. Nisy arak'izany ny nikarakara sakafo manokana ary ny arahany korana tamin'ny fianakaviany toy izany indrindra ity tokantrano iray izay notsidihanay ity. Ho an'ny malagasy rehetrarehetra, ho an'ny firenena. Mba ho lasa amin'izay ny mba hiavana amin'izay zany ny malagasy rehetrarehetra amin'izao taona 2014 zao dia no angatantsika amin'Andriamanitra mba hilamintsika. Amin'izao fety izao tokoa mantsy dia isan'ny zava-dehibe ho an'ny malagasy ny fampitoana eny amin'ireo nahitana masoandro ka tsy manadino miarahaba azy ireo arak'izany ny zanaka aman-jafy amin'ny nahatratrarana ny taona vaovao. Mandritry ny fotoana ihany koa no iarahan'ny rehetra mifaly sy manao sakafo matsiro ka miara-mikorana manamafy ny fihavanana.